Akory aby, video ray vaovao indray toro lalana mahakasika ny S group no arahanao zany zao. Eny ary, lasa antsika zao anao tafaraka amiko dia Jocelyn Andriana Soniaina no miaraka aminao cliqueo ilay suivi na follow fa feno misy ny namana dia maharaka andreo posta mahasamihafa ataoko ny mirako eny ianao. Fa maromaro tsika no ato anatin'ity profil Facebook ty ary efa mahatratra arivo mahery nareo manaradia dia raha reo posta mahasamihafa ataoko eny amin'ny mirako eny zany. Farany teo nisy an'ilay présentation nataoko mahakasika an'izay S group zay video eo amin'ny adiny ray sasany eo le izy afaka arahanao zay ao amin'ny canal YouTube koa afaka misinscrire ato ihany koa anao de ty zay video zay niposteko farany efa mahatratra 70 nareo nijery anazy video amin'ny teny gasy eo amin'ny 1h26 eo le izy de torolalana mahakasika an'izay S group zay no omeko eo ihany koa lay fichier de présentation vaovao nivoaka tamin'ny volana octobre teo zany dia atoroko atsika zay rehefa avy eo ny toerana misy anazy fa angatahako anao hijery an'ity video présentation ty ary téléchargeur izy de jereo miadana fa afaka ampiasainao ihany koa izy io raha ohatra ka maniry an'izay hiditra ao anatin'ilay S group zay anao dia partage amrehetra ty ambony ety ny présentation ny S group amin'ny teny anglisy complet nataon'ny parrain koa eo amin'ny adiny ray sasany eo ihany koa dia afaka arahanao zay ary ao amin'ny description ao reo roy maro samihafa amindreo zavatra teneniny ary efa nambarako tato anatin'ilay video amin'ny teny malagasy ato le izy de mbola azonao atao ny mifandray amiko ao anatin'ny page Jocelyn Andriana Soniaina ihany ato anatin'ity page ty fa maro be nareo manaradia ary ato no postevako an'ireo video amindreo tontolo ny asa ny internet zay misy ana ary hitatsika ny akamaroan'izay ato de resaka S group daholo amin'ny ankapobeny de ato no anaranao na video na photo mahakasika an'izay aposta ataoko any amin'ny groupe any reny avy amin'ny page ato zany. Ary mbola azonao atao nifandray amiko amin'ny Instagram fa misy efajato nareo manaradia ato ohatra ny mahazatra S group sy ireo tontolo ny asa hafa amin'ny internet misy ana no hitanao ato eo ihany profil Jocelyn S group ety na crypto mada amin'ny pseudo zany dia tatsika mimbenimbeny eny mpinevako ety lay S group amin'ny ankapobeny. Mbola azonao atao ihany koa mifandray amiko amin'ny telegram mandeha tsika Jocelyn Andriana Soniaina ihany de hitanao ty sariko ety afaka ifandraisanao amiko amin'ny telegram ary ato nitsotra kokoa ifandraisantsika amin'le message sy ny namany raha ohatra ka manana an'ireny smartphone reny ianao ka installé ao lay telegram. Laza tsika verina atao amin'ny posta sy ireo ataoko hoe lien zay hitanao alefako eny matetika na ty blog anankiray ty ny hitanao eny ty na ihany koa ty blog anankiray ity sy raiky am'ireny zany ny hitanao eny mahakasika an'izay S group zay de rehefa mikliky amin'ity bouton ty ianao na le bouton eto some bonus ety dia tonga ianao ao anatin'ilay deuxième page ohatran'ity ato ny torolalana rehetrarehetra mahakasika zay S group zay ina ny atao voalohany ny manao inscription amin'ny S group sy lay soale zany hoe misinscrire amina système roa samihafa anao zany de atoroko anao zay rehefa avy eo klikena fotsiny le bouton eto de arahana le video nataon'ny parrain ty raha ohatra ka miteny anglisy ianao fa tsika moa miteny malagasy dia hoezahako atoro atsika le izy de ity ny be
Ny dingana faharoa mijerijery ny eo anatin'ny compte ao ianao zany rehefa tafiditra. Dia ny ataonao fahatelo a mampiditra vola any amin'ny soale. Dia rehefa avy eo a manao ny investissement am'zay. Zay ny etapy amin'ny ankapobeny. De rehefa mahazo gain moa ianao a manao retrait a. Asiko atsika ihany koa amin'izy no fifidianana an'ireo ataontsika crypto-monnaie satria ny ariarinao iny a tsy mety a fa tsy maintsy convertissena iny zany a ho lasa vola virtuel ahafahantsika mi-investir en ligne. De araka nambariko teo a sy raiky am'ireo blog reo no hitanao any a fa fomba fanaovana anazy a vao miklika an'ilay bouton eto ianao a na raha am'le blog voalohany teo a klikenao ty s'enregistrer ty a dia misokatra amina page ohatr'izao. Dina zavatra fenoinao tsara zany a am'ilay formulaire ny S-group eto ty. Voalohany a ny fanampina anarana le first name, de ny last name indray le anarana lava iny na ny anarana mindray ozintsika. De nickname indray a lay pseudonao zany, atao ao zay pseudonao a. Manaraka mot de passe a de averina fandroany aby ny mot de passe, atao sécurisé tsara, ampio an'ireny caractères spéciaux reny a, lettre, chiffre, azavela. Ary ny adresse email anao atao eto ambany eto. Ny adresse email tena mandeha tsara no atao eo. Dia aorinan'izay a ny numéro téléphone anao a safidy amin'ny firenena ianao a jereo fa misy Madagasikara, tsindrinao TOSM de io a Madagasikara. De fenoinao to de numéro a 34 na 33 na tsisy an'le 0 ntsony zany, to de iny ampidirinao ao. Fa mety ihany koa na misy an'le 0 ary tsy manino. De ity a ny identité koa afaka arahanao zany a. Ety ny identité koa ity 98 18 10 16T. De misafidy ny firenentsika Madagasikara ato, manindry maditra fotsiny anao de tonga eo Madagasikara de misafidy Madagasikara anao a. Vita zay a dia ajanonao le cocher aigri ty a, velo cocher zany iny, dia klikena lay hoe I am 18 years old. Ty zany a ianao zany a feno 20 taona no miakatra zany. De klikena am'zay le bouton sign up aorinan'izay. Dia vita ny inscription am'ilay S-group de manao verina manao login am'izay ianao. Dia amin'ny voalohany a misy rehefa manao login ianao a de misy code alefan'ny S-group zay a vérification anao any amin'ny mail anao, zany hoe tsy tafiditra amin'ny compte-nao ianao zany raha tsy misy an'izay code zay. De ny anahy efa parametreko any amin'ny telegram zany le code a, dia raisiko aty amin'ny telegram le izy. Fa amin'ny voalohany ianao nahiditra S-wallet nahiditra S-group dia mandalo an'ilay paramétrage tout FA moa fiteny anazy a, na lay ataontsika hoe resaka sécurité an'ilay compte zany. De raha machine privé zany hoe anao manokana no ampiasainao a dia azonao cocher ty de enregistrena mot de passe tsy manino. Fa raha ohatra ka machine publique zany no ampiasainao le any amin'ny cyber sy ny namany a, dia aza cochena io zany. De mila tsy déconnecte tsara ianao rehefa miala anazy a, fa io a tsisy tafiditra amin'ny compte-nao satria lié am'ilay code iny vao tafiditra amin'ny compte le. De klikentsika ampidirina ny pseudo sy ny mot de passe a, klikentsika am'izay lay enter compte a, dia mangataka an'ilay confirmation code iny izy. De klikenao le hoe get code a, de iny na fa meny eto amin'ny bot iny lay 40 39 40. Dia klikena am'izay le hoe sign in avy eo. De tonga ato anatiny back office ianao. Zay zany nataonao voalohany a, dia manao toro ianao
raha nanaraka tsara lay fanazavako teo dia ahoana ary ny atao rehefa anao an'ilay création ny compte SOALE indray, mandeha anao amin'iny back office-nao iny de miditra am'lay maintimainty kely ery ambony de misy ato le hoe ity merchant ity, cliquenao iny na to de miditra avy hatrany ianao am'lay roy ampiarahako am'lay vidéo ty eo ambany eo misy an'ilay roy mitariky anao makaty amin'ny SOALE ty indray tsisy affiliation fa lay S-groupe teo misy affiliation de créer compte ianao, cliquena tonga eto ianao zany dia cliquena le hoe créer compte, tonga eto ianao de fenona tsara reo banga ohatran'ny teo ihany ny first name ny fanampina anaranao iny second name iny le anarana am'ray teo izy tsika, dia ny adresse email ataovy email mitovy am'le S-groupe teo ataovy le mail mandeha tsara, dia mot de passe ataovy hafa noho ny mot de passe ary amin'ny S-groupe le mot de passe aty amin'ny portefeuille-nao, dia vita zay cliquena avy hatrany lay hoe registration, dia avela eo tsara ty avela cocher ohatran'io izy, de vita zay dia afaka manao login avy hatrany koa ianao, dirana ny adresse email sy mot de passe machine veriky le mandeha raha machine privé izy dia cocher eo eto raha machine public izy dia aza cliquena eo dia cliquena fotsiny lay sign in avy eo, dia mangataka code ihany koa izy na fa lieko amin'ny telegram fa ny anao mamatana any amin'ny email anao zany, dia 28 52 26 28 52 26 dia io code io isaky ny 2 minitra de miova ary reny code TOEFA reny le izy zany, dia tonga ato tsika, tonga ato ianao ty le portefeuille misy izy ty zany sady amin'ny fiat no en crypto zany, misy crypto vitsivitsy eto fa mbola hiakatra moa izy io naraka ny nambarany eo amin'ny 20 eo fa eto aloha zany mbola vitsivitsy roa efatra enina fito zany crypto ato dia misy fiat anankiroa dollar sy euro, de izy ty portefeuille manokana ny S-groupe ary afaka anaovanao échange ary haingana be ny échange ary ty ihany koa no andraisanao ny gain-nao rehefa manao retrait avy eny amin'ny S-groupe ianao, ary ato ihany koa nanaovanao ny dépôt rehefa ampiditra vola any amin'ny S-groupe ianao, zany hoe mifandray tanteraka zany io sy ny S-groupe. Dia ity rehefa hividy crypto namana any ianao dia tsara atao an'ilay TFR USDT zany TRC20 no ampiasainao rehefa manao an'ireny investissement reny ianao, satria ny antony saika réseau Tron zany ny ampiasainy reo ataontsika broker rehefa manao an'ireny trade reny io, satria S-groupe manao ny antsoina hoe trade, na raisinao koa amin'ny bitcoin sy tianao andraisana anazy any de vita zay de avadika anao ho lasa SWCT satria ity ny stable coin n'ilay système zany, atsika SWCT io rehefa mandeha amin'ny back office ato ianao ka atsika ery ambony fa io ny ampiasain'ny système zany, de atsika reny SWCT, dia ny ataonao rehefa mividy an'ireny crypto reny amin'ny namana zany dia anao échange ianao, cliquena fotsiny le exchange eto de alainao le volanao iny ataontsika hoe TFR ohatra de avadika ho SWCT, dia raha vao minimum 5 dollars ozy izy ato ty dia raha ohatra ataontsika misy 10 eto zany dia miverina ataontsika 10 WCT de cliquena fotsiny le exchange zero fee zany izy io, dia arakaraka n'ilay minimum amin'ny investissement amin'ny S-groupe mazava ho azy 100 dollars dia iny zany tokony ataonao, fa
$105 io en réalité satria rehefa manao an'le investissement tsika miditra amin'ny anglais investissement zay ho azavaiko amin'ny présentation rehefa avy eo fohifohy de tatsika misy an'ity intelligence fille ity 5% le izy dia tsy maintsy calculenao miaraka ao aminy zany zay satria rehefa manao an'le investissement ianao de mila tody $105 zany satria miala tao le $5 iny lasa frais de $100 amizay lasa investissement nao zay. De akoatran'le frais alain'ny olona rehefa manao transfert ao anatin'ny comptenao zany am'ilay hoe soale andraisanao an'le vola dia rehefa manao an'lay investissement ianao zany hoe amin'le vidéo midingana fahatelo am'lay guide ty dia ny atao tsy maintsy midéconnecte n'lay soalenao aloha mba ho hitany automatique iny zany hoe midéconnecte ohatr'izao ianao dia manao exit de rehefa tonga ato ianao manao an'le investissement de mila manao dépôt zany aloha aty amin'ny système de miditra anao amin'ny onglet finance ato amin'ny ilany ato de ty replénish ty ny dépôt de alainao le ohatra hoe dépôt tsika tary ohatra 105 minimum de iny no ataonao eto fa io tsisy frais tsony raha isoale maka atao amin'ny escroc tsisy frais na retrait zay na raha misy de tena amin'ny minimum tena ambany faran'izay ambany zany de ny rehefa avy eo cliquenao ty ty ady fond ty zao moka izy zany hoe manao paiement système zany zao matoa mihodinkodina ty de miandry an'ity ho tapitra ianao zany raha vao lera matetika isa-maraina ohatr'izao manao paiement système de mihodinkodina eo ty de tsy afaka micliquer eto tsika fa mijanona io de mipoitra mangamanga ty bouton ty de eo cliquenao de rehefa avy eo mampiditra an'le montant ianao dia micliquer ny bouton ianao de tonga dia viré automatique mankaty amin'ny soale amizay de manao login ianao dia manao an'le paiement ho azy amizay izy zay zany ny atao rehefa manao an'le dépôt ianao aorinan'izay azonao atao ihany koa mandray vola raha ohatra an'ireo membre efa ohatra ka ataoko hoe manana vola amin'ny PayPal ianao na ohatran'izany ka te hanao escroc dia afaka fandraisiko amin'ny parrain ianao na iaho mikidy anao miteny amin'ny parrain dia afaka alefanao any amin'ny parrain le vola iny de na amin'ny parrain koa tsy maninona dia fandray amin'ny telegram atsika misy telegram groupe ny miteny anglisy ato zay ny parrain ko mipilote anazy sy ny parrain koa ty monsieur Roselane ty ty Rosiana miteny anglisy ihany koa dia zareo afaka manao ohatrany amin'ity groupe miteny Rosiana ty zany hoe alefanao le PayPal dia mahazo vola tsisy frais tsony ianao zany tsy mandoa frais zany de mahazo an'iny valeur an'iny vola iny raha ataontsika hoe mandefa ianao ohatra $500 amin'ny PayPal dia $500 tonga de miditra ato anatin'ny escroc-nao ihany koa na 500 SWCT fa tsy mandoa frais tsony ianao zany dia amin'ny alalan'ity onglet eto amin'ny ilany ety indray ny anaovan'ny zareo zay fa ny angatahany aminao fotsiny live pseudo-nao raha sahirana ianao miteny anglisy de afaka mifandray amiko ty iaho no miresaka aminazy hoe ity olona ty eny fa na dia amin'ny route ianao no inscrit dia tsy mampaninona zareo fa afaka manampy zareo satria azahoany tombontsoa foana iny investissement ataonao iny samy mahazo gain daholo zany na iaho na lay parrainko zany am'izay fotoana zay de pour le long terme ny jerentsika fa tsy ny court terme dia
zay ny mode de dépôt fa fomba fanaovan'ny investissement ndray a de miklika atao amin'ny onglet investissement ato ianao de ity ato ianao misafidy arakaraka ny misy an'le montant nampidirinao raha au plus ny $500 izy de ato amin'ny misafidy ato amin'ny faharoa ato ianao raha ohatra ka latsaka an'izay le izy de ato amin'ny voalohany ato de izy ty moa zany efa nazavaiko ty plan d'investissement ty tany amin'ilay vidéo présentation amin'ilay hitatsika aty amin'ny page ny YouTube aty efa nazavaiko ato io plan d'investissement io ary raha miditra amin'ny présentation farany ianao dia hitanao ety ihany koa izy ty résultat tamin'izany fotoana zany environ zany tamin'ny 2019 2020 2021 dia raha résultat tsotsotra nomboka amin'ny février ny siny tamin'ny 2018 hatramin'izao tsika miteny zao mitsarange izy zany nomboka teo ataontsika 2020 ohatra hoe mitovitovy daholo ny halavan'ny courbe fa ny talohan'izay izy tena miaka midina be ny résultat isam-bolana fa résultat moyenne zany reny nataony eny ambony eny reny de 10 à 15% eo zany ny gain par mois zany environ zany de hitatsika raha ny taona 2022 mbola tsy tapitra le izy fa septembre farany ety hitatsika misarange ny amin'ny 10 na herikely eo zany le izy saika plus de 10 eo zany afa-tsy le volana anakiroa ety de volana mars sy avril zany no de misy ray juin no tsy tody 10 zany fa neuf quelque misy ray 8-3 fa ny tombony be amin'ny groupe moa zany dia ianao afaka manao retrait ny investissement anao iny aorinany herintaona tsy frais raha alohan'izay de arakaraka ny nombre de mois nanaovanao ny investissement iny misy karazana frais alain'le système kely raha ohatra ka ilainao le vola capital anao iny de akoatran'izay rehefa atao anatin'ilay rehefa atao anatin'ny back office tsika ka manao an'le investissement dia vérifier tsara ilay rehefa tafiditra le vola zany le pakazinao hoe on ve ty amin'ny réinvestissement automatique na off klikenao on izy zany raha ohatra ka tianao i-réinvestissy automatique ao de na herintaona ary io tsy jerenao io compte io mi-réinvestir automatique ao izy fa misy condition hoe ny investissement anao zany tokony azahoana gain plus de $15 isam-bolana zany hoe raha vao mihoatra ny $15 isam-bolana izy de mi-réinvestir automatique to de mitambatra automatique ao amin'ny milatsaka automatique zany atao anatin'ny back office ny investissement fa raha ohatra ka latsaka an'izay de miakatra ery ambony izy zany hoe raha vao tonga ety ambony izy de retirable dikan'izay fa raha mihoatra ny 15 SWCT zany dia réinvestir automatique karaha ny remarque kely zany zay de ny amaraparanako an'ilay vidéo ianao misy matériel de guide ty système ty moa zany dia efa misandraka membre zao fa plus de 577 mahery zany ny membre mi-investir ao anatin'le système akoatran'ny membre mety ataontsika hoe fois 2 io zany ny membre tsy mi-investir fa misinscrire fotsiny ary fa misandraka any amin'ny 870 firenena de Madagasikara tafiditra ao anatiny fa maromaro ihany koa tsika kambana avy eto Madagasikara ary misy roapolo mahery amin'ny birao
na le ataontsika personnel personne morale Brown tia mitenenan'io mitsandrahaka amina firenena vitsivitsy. De ny mpiasan'ny S groupe zany a hitatsika mahatratra ny 75 mahery zany mpiasa miaraka amin'ireo développeur ao anatin'ilay S groupe. Dia misy no miteny présentation ny S groupe zany efa misy amin'ny teny maro samihafa, misy amin'ny fiteny Kazakhstan, Rosiana, Belarus, Allemand, Estonia, Indiana, mazava ho azy Letia, Slovenia, fiteny Sudafy ary fiteny Arabo. Dia azotsika arahana zay afaka arahanao io fichier io zany alaina ary rehefa inscrit anao de miditra atao anatiny ty maintimainty kely eto ambony aty de miditra am'ty hoe promo material ty. De ato afaka téléchargenao lay présentation sy lay guide voalohany ty Power Start ty. Afaka misy amin'ny teny anglisy ty de misy amin'ny teny frantsay ty le teny frantsay. Dia Power Start amin'ny teny frantsay zany misy guide maromaro ao ny raha mijery an'iny fichier iny ianao de misy étape telo angamban'izy zay tsy maintsy arahanao am'lay fomba fanokafana business anankiray maharitra ary rentable satsika misy étape anakefatra zany izy. Dia afaka arahanao lay étape anakefatra amin'ny alalan'ity fichier ity misy 26 page ty Power Start ty. De fichier de présentation misy miteny marobe ihany koa atao ambany ato misy ny teny frantsay, teny anglisy afaka arahanao ihany koa zay vao nivoaka tamin'ny première octobre teo izy zany hoe tamin'ny ray volany lasa zany satria tsika première novembre androany. De afaka alainao zany ny fichier de présentation amin'ny teny français de vakivakinao efa nazavaiko daholo moa reto amin'ny ankapobeny fa niezaka nafoeziko le izy eo le partenariat avec DDS izy tsy haiko reo banque sy ny namany no partenaire n'ity compagnie ty ary tafiditra ao anatiny S group. De ny akoatran'izay lay level miampy lay level. Dia le fichier présentation raha amin'ny teny anglisy izy de 60 page raha amin'ny teny frantsay izy de 55 page. Misy an'ilay level fanampiny soale de misy an'ilay feuille de route ohatr'izany koa lay liquidité mining misy feuille de route somary mavesatra le fichier ato amin'ny partenariat ohatra mahazatra ity lay bonus hitatsika avy any amin'ny système mahazatra 2000 hatrany amin'ny 1 million le teo aloha. Dia miampy ndray zany iny level iny ary hitatsika ety de misy fepetra fanampiny izy ireny ary azahoanao ty zany level 12, 13, 14, 15 level zany ary hitatsika pourcentage de gain avy amin'ny alalany ataontsika parrainage arakaraka ny capitalan'ireo ekipa ao anatiny zany. De misy bonus 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, 5 millions de dollars ary akatrany amin'ny 10 à 15 millions de dollars atsika ety. Fa misy hoe fepetra io hoe ny olona ao ambaninao tsy maintsy ohatra manana telo ianao ohatran'ity zao mila olona telo ao ambaninao manana an'izay mahazo ny level 16 zany vao tafiditra amin'ny level 16,25%. De ohatran'izay koa ny ato olona 5
zay tafiditra amin'ny 16,5% ianao. Zay ny ato a mila olona 7 a de mbola misy olona 3, ohatsika olona 10 zany vao tafiditra ato ambony ato ianao, mahazo an'le bonus 5 millions de dollars bonus. De atsika ohatra zay hatrany a misy ny ato 10 amin'ny 16 a ary 3 amin'ny 16,5. De atsika arakaraka misy fepetra fanampiny zany a eo amin'le olona eo ambaninao zany a vao miakatra an'le level fanampiny rehetra ianao. De ny iny zao fanampiny tao anatin'ilay présentation a. De akoatran'izay a le retrait a ohatra mahazatra tsisy miova. De raha le S-group forex dia arakaraka ny mois, raha ohatra hisitina capital ianao, raha ohatra SIPO resitina capital ianao de mitovitovy liquidité main'igny de ohatran'izay ihany koa, fa arakaraka an'ilay volana nanaovanao an'ilay dépôt zany. De raha lay gain azonao indray isam-bolana dia iny retirable foana isam-bolana, satria arakaraka ny volana nanaovanao ny andro nanaovanao dépôt ny gain-nao isam-bolana dia miakatra eto na mi-réinvestir automatically izy. De ny amaraparana anazy ny ataontsika hoe ny statistique an'ilay système amin'ny ankapobeny zao dia fa misy olona any amin'ny level faraiky zany faraiky amin'ny folo misy olona 7 any zao efa tafakatra 25 millions de dollars mahery ny capital n'ireo ekipa miaraka aminy, dia efa nahazo an'ilay 1 million de dollars iny. De efa nasehoko sary anatin'ny blog any moa zay fa lay olona nakena no ao fa le efa fitiny iaminy fa le tokony le système angambany efa tsy hita eo le izy. De miakoatr'izay na olona 7 ao amin'ny level 10 dia olona 7 io fa nahazo 500,000 de dollars. Araka hitantsika ety level 7 misy 270, level 9 1300 ary level 7 2,20, level 9 arivo mahery io fa 5 arivo mahery io. Tatsika ohatrany hoe fomba fisainan'ny olona rehetra, ny akamaroan'ny olona zany tsy de misy vola dia aty amin'ny level 3 voalohany aty ny tena hitantsika PDB an'le olona. Ny level voalohany moa zany de efa tsy nataony zareo fa zany sira fa 2 fois an'ity level faharoa ty ilay. De afaka mijery tsika micalcul ary io azonao arahana atao anatin'ilay azonao arahana io ao anatin'ilay back office de miditra anao ao anatin'ilay hoe carrière. De ato le misy an'ilay bonus raha ohatra ka membre gratuit ianao de tsy afaka mijery an'ity fa raha membre utile izy jusqu'à level 11 igny ihany nataony zareo ao, fa le fanampiny zany mbola tsy nampidiriny eto zany. De mino fa ataony zareo mise à jour farafara ao le izy. De akoatran'izay miditra ato anatin'ilay hoe compagnie marketing ato ianao de hitanao ato daholo an'le level ny olona rehetrarehetra le voalaza teo igny. De le olona 7 ary amin'ny farany faraky amin'ny folo ary hitantsika reo ato zany PDB olona ato amin'ny level ity zao fa tafakatra 13,000 mahery zany raha mitaha amin'ny statistique ty 12,000 mahery, efa 13,000 mahery zany zao le level faharoa. Araka ny hitantsika ty fa tafakatra 9,000 mahery raha mbola 8,000 mahery izy ato. Dia afaka arahanao foana zany ny résultat hoe mitombo foana ny ekipa. Ny amaranako azy dia misaotra antsika afaka téléchargenao io PDF présentation io miditra anao atao anatin'ilay maintimainty kely ery ambony dia promo material ato nakanao an'le izy. De
Système moa zany mankalaza fahatelo taonany ary mino aho fa isy fihaonam-be fahatelo atao any Dubai atoato amin'ny faraparan'ny taona ty, tokony amin'ny octobre ty, octobre novembre ty no ivoahany zay calendrier zay, fa ho hitantsika eo moa zany fa mety hoe miankina amin'ny situation maneran-tany koa ihany koa le izy io fa efa niposte ny parrain ato anatin'ilay groupe miteny anglisy ato zay reto zany ny zava-misy amin'ny résultat amin'izao fotoan'izao ny zavatra andrasana zany de reto anankitelo reto sy ny vaovao mahakasika anazy ty eo le SPAD eo ihany koa ny plateforme na trade ao anatin'ilay groupe ary lay S-Bank zay efa tena andalana izy io satria any Dubai ny foibeny efa misy banky karakarain'zareo any zany amin'izao fotoana tsika miteny zao. De ho hitantsika eo moa zay zany sira miandry an'izay ho lancé de mety atao any ny fihaonana sady mampiasa an'le banky le olona no mihaona any ihany koa. De zay no niarahantsika teto raha manana fanontaniana anao de mifandraisa amiko ary ho an'ny torolalana farany rehefa hividy an'le crypto ianao de misy olona vitsivitsy reto miditra anao amin'le page-ko iny en page sociale relationnel de mi-cliquer le photo de midina ery ambany ary ianao midina ihany ianao poste felele izy de ty paiement en ligne Madagascar ty no rahanao ty misy menamena misy sary fanevany système anankiray manao paiement en ligne eto Madagascar, tsy teny anarana fa efa voatanisako ato daholo reo dia afaka arahanao na mifandray amin'ireo olona meko lien Facebook eto reny ohatra Ray Andraso fakako matetika foana tsika ito izy dia afaka mifandray aminy ianao. Eo ihany koa Natasha, maromaro reo namana tanisaiko eo ny Nizara manana compagnie mihitsy izy eo ihany koa Fetra manana compagnie ihany koa sady nanao ty Natasha afaka mifandray aminy koa ianao. De misy ihany koa le ataontsika compagnie Inex, Monaco fa misy reo marika fa meko reo de vakio tsara. De eo ihany koa le Mirpay mifandraisa amin'ny Andry Nirina Razafombelo anazy io système le Mirpay io miara-miasa amina teratany vahiny izy mampiasa anazy io. De Soale mazava hoazy raha hanao inscription ny Soale de ty moa miverina makany amin'ilay S group amin'ny ankapobeny. Zay torolalana ho an'ny androany mahakasika an'ilay S group zay dia fandraisa amiko raha ohatra ka tena liana amin'izay anao afaka guideko par Zoom ianao raha ohatra ka tena liana an'ilay S group. Mandram-piona video manaraka indray hello madôlo tompoko.